Eny ary dia ampifaliana indray no iarabanantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy mpanaraka tsy tapaka ny fandarana. Ya, misaotra antsika tsirairay avy izay nandefa SMS na fankasitrahana izany na fanakianana, ao ihany koa ny manana etaeta mba ivahany olany. Efa somary efa mitombo ny abonné antsika ao amin'ny YouTube ao de aza miala mihitsy fa raha vaovao ianao manaraka ny page de clique eo le hoe abonné, ary aza tiany ihany koa manisy j'aime ny page-tsika ary mizara izany ao amin'ny page anankitelo zay fantatrao sy any amin'ny namana ihany koa mba ho fantatry ny olona rehetra ny fahamarinana. Misy teny any amin'ny Matthieu 4:4 zay milaza manao hoe fa tsy maintsy toriana amin'izao tontolo izao olo ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, vavolombelona amin'ny firenena rehetra de vao tonga ny farany. Noho izany de mampirisika antsika foana ny tenin'Andriamanitra mba hitory ny filazantsara, ary ny filazantsara zay toriana amintsika de filazantsara marina, ary misy amin'izy ireny fijoroana vavolombelona, karazana expérience vécue mihitsy zany, zavatra iainana mihitsy no zaraina fa tsy hoe mamorona akory. De fijonena hoe ampifanindrana lalana, atao mifanindran-dalana amin'ny fahamarinan'ny baiboly izy de misy hery tsara ilay tenin'Andriamanitra. Ny afatra tiana ampitainy amintsika indray ary amin'ity de mahakasika ny amin'ny afatry Jesosy tamin'ny Petera sy Jaona ary Jakoba indray andro raha vao hidy tao an-tranomaizina izy ireo. Mahakasika ny herin'Andriamanitra ihany zany, manodididina ny herin'Andriamanitra, tsy mialo itsika satria ilayntsika mantsy ny herin'Andriamanitra. Andehantsika mamaky tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona amin'ny Asan'ny Apôstôly 5:20, Asan'ny Apôstôly 5:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: mandehana ka mitsangana ary lazao amin'ny vahoaka eo amin'ny tempoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. 20 de nisambotry ny apôstôly izy ireo ka nanao azy tao an-tranomaizina, Petera sy Jaona ary Jakoba, ny apôstôly voasambotra eto fa ny anjelin'ny tompo namony varavaran'ny tranomaizina no ny alina de nitondra azy nivoaka ka nanao hoe mandehana ka mitsangana ary lazao amin'ny vahoaka eo amin'ny tempoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. Mazava be ny tenin'Andriamanitra ambara amintsika fa resaka fiainana mandrakizay zany lazaina eto, fa tsy hoe fiainana mandalo eto ambonin'ny tany. Raha fiainana mandalo eto ambonin'ny tany na olona tsy mivavaka zany hoe misy milliardaire tsy mivavaka nefa milamina ny fiainana, ka tsy le fiainana eto ambonin'ny tany zay hitovizana amin'ny olona rehetra, fa le fiainana hafa kely mihitsy, matotoriana le izy de mbola misy tsy manana, mbola misy tsy mahafantatra. Samy hafa ny hoe ny olona miaina eto amin'izao tontolo izao, miaina amin'ny fiainana zao tontolo izao sy mahatsapa ny famonjena marina. Zavatra tiana ambarantsika de hoe lay tena famonjena na fanafahana zay le fiainana. Midika ny teny hoe voavonjy dia afaka amin'inona? Afa-patorana, afaka amin'ny fanangejana, afaka amin'ny fanandevozana, afaka amin'ny tahotra, afaka amin'ny asan'ny devoly maro isan-karazany zay nanao azy sambobelona. Zay ny dikany hoe voavonjy. Karaha milaza hoe olom-bovonjy de olona afaka zany zay ny dikan'izay. De misy indray mandeha nanontany amin'ny Petera reto olona reto, rehefa nitory teny izy nisy fotoana teo amin'ny tempoly, inona ary ny tokony ataonay ozy?
mba hovonjena izahay, inona ary ny tokony ataony mba handraisana izany fiainana zany, satria io fiainana io mantsy dia nasain'i Jesosy nitoriana, nitsangana ozy izy ka mandehana dia torio zany fiainana izany amin'ny olona rehetra. Zay le voalaza teo amin'ny Asan'ny Apôstôly toko faharoa andiny fahafito amby telopolo dia zao no vaky ny teny io hoe: ary raha nandre izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe: ry lehilahy sy rahalahy, inona no ataonay? Hitanao amin'izany fa voatsindrona am-po reto olona reto dia nanontany izy hoe inona no ataonay. Ianao koa mety manontany ianao hoe inona no tokony ataoko mba ho afaka. Indray andro dia nisy fitoriana filazantsara dia nanatrika teo ny tenako dia nisy an'ity lehilahy anankiray ity izay nilaza manao hoe: asana tsy dia za moa tsy mitsara fa dia henoko fotsiny le izy dia ambarako aminareo hoe, hoy izy hoe: le fitoriana filazantsara, le fitoria teny Ankalamanjana ozy izy tao lava be, tsy hita mihitsy hoe inona ary ny tena tian'le olona ho lazaina, fa maninona izy io raha ohatra ka tenenina fotsiny hoe voafatotra taloha dia nihaona tamin'ny filazantsara dia tonga olona afaka, dia mitaona anao koa mba handray le famonjena, fa mahafinaritra le fiainam-baovao, mahafinaritra le hoe manana an' Jesosy, mahafinaritra le hoe mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tena manokana. Raha taloha voafatotry ny fifidianana sigara, voafatotry ny fisototoaka, voafatotry ny fifohana rongony, azalan'iny amin'izay tsy hanina ny vola ozy ny tenin'Andriamanitra taloha, dia tena mivarotra izay ananana mihitsy mba hifohana rongony, hisotroana toaka, hifohana sigara, manimba ny tempolin'Andriamanitra nefa izany zavatra izany tamin'ny androny tsy fahalalana zany. Andriamanitra ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana, fa rehefa nitoriana kosa le filazantsara dia nanjary lasa tsapa zany le izy dia azo le voaray mihitsy le fiainana. Dia io amin'izay zany no ambara amin'ny olona hoe zay zany le lalan'ny izorana narizana le fiainana, dia nibebaka aloha, tsy maintsy nibebaka aloha. Andriamanitra naniraka ny Jaona mpanao batisa mba hitondra an'izany fiainana zany teo amin'ny apôstôly voalohany indrindra, tsy apôstôly fa teo amin'ireo vahoaka tany Jodia. Dia rehefa avy eo le zay nitohizan'i Jesosy ao amin'ny Mateo toko fahaefatra andiny fahafito ambin'ny folo, dia nitohizan'i Jesosy hoe, ary tamin'izany fotoana izany izy raha nanomboka nitory teny Jesosy dia nilaza manao hoe: mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izay efa nambarany Jaona ihany tany amin'ny Mateo toko fahatelo andininy fahafito sy ny fahavalo hoe mamoaza voamendrika ny fibebahana. Tena mifanindran-dalana mihitsy zany reo. Dia avy eo mbola naverin'ny Petera indray taty aoriana ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahatelo andininy fahasivy ambin'ny folo, Asan'ny Apôstôly toko faharoa andiny fahafito amby telopolo hoe: koa mibebahy ianareo ary miovahy. Zany rehetrarehetra zany dia andraisana fiainana. Rehefa tena mibebaka ianao, mety hoe mibebaka dia miova ny toetra, attitude zany. Faharoa manarak'izay dia miova ny fahazarana. Raha taloha ianao zatra mitondra briquet satria mifoka sigara, dia miova, tsy mitondra an'izany intsony. Raha taloha ianao miteny ratsy dia tsy miteny ratsy intsony. Raha mpangala-badin'olona dia mamerina izay nangalarina, averina amin'ny tompony vadiny. Raha nangalatra ianao dia averina ny zavatra izay nangalarina, moa raha tsy hitanao intsony le olona dia honerana le izy. Misy tenin'ny Daniel zay tamin'ny Nebokadinezara hoe, satria efa be loatra ny heloka vitan'ny Nebokadinezara, dia nilaza Daniel hoe: aoka ozy izy ny fiantranan'ny mahantra no ampitsaharanao ny heloka ao. Fiantranana mahantra, honerana amin'izany zany le izy rehefa tena tsy hita intsony le olona na maty. Dia zay zany le azahoana fiainana, lalana izorana azahoana fiainana dia ny fibebahana. Zay no tonga ny Jaona efa zatra lalan'ny ririnina loatra ny olona taloha, dia tsy hita intsony misafotofoto. Tamin'ny andron'ny fariseo sy ny sadoseo, misafotofoto mihitsy ny fivavahana tamin'izany, tsy hita mihitsy hoe inona ny marina. Ary ohatr'izany koa ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao. Fa Andriamanitra niteny tamin'ny vavan'i Jaona hoe, nampiteny an'i Jaona Andriamanitra hoe: amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalaka-lerana. Amboary ny lalan'i Jehovah, misy fanamboarana ao zany, misy zavatra hitsy eo amin'ny fiainantsika.
raha tiatsika ny ahazon'izany fiainana zany. Misy zavatra ahitsy ao. Paoly dia nilaza ny Galatiana toko 2:20-20 milaza manao hoe tsy izao intsony hoy izy no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Zany hoe tsy ny sitrapoko tsony zany no atao rehefa mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenako manokana fa ilay sitrapon'Andriamanitra, lay sitrapon'Andriamanitra. Dia zay mahatonga le hoe tsy velona ho an'ny tianantsika intsony isika fa velona ho an'Andriamanitra. Galatiana toko 2:20 voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izao intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Velona ato anaty, zay le fiainana. Kristy mitoetra ao anatinareo, fanantenan'ny voninahitra. Zay le fiainana tiana zavana amintsika ry havana. Faharoa manarak'izay ny fomba akoatran'ny hoe mibebaka, akoatran'ny hoe miova, dia ilaina ihany koa zany ny fahafantarana an'Andriamanitra. Tsy ho fantatrao mihitsy Andriamanitra raha tsy mamaky baiboly ianao. Ato amin'ny Jaona toko 7:20 dia misy soratra tahaka izao ato. Jaona toko 7:20 dia ny andininy vakitsika manomboka eo amin'ny andininy 2. Araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba amin'ny fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay. Mario le teny hoe izao ny fiainana mandrakizay, izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Zay zany le fiainana, mahafantatra an'Andriamanitra tokana sady marina. Fahafantarana an'Andriamanitra dia miatomboka ao amin'ny fanitretena aloha voalohany indrindra. Ianao manitry tena mandoalika mivavaka mitady ny tompo amin'ny ranomaso, mitady ny tompo amin'ny faninenana ny amin'ny ratsy vita, ny amin'ny fahotana vita. Zany ihany koa ny source na loharano andraisana ny fiainana io. Aza mieritreritra ianao, zay efa mpivavaka be, zay efa vita communion, zay efa vita catéchomène, zay efa vita famandray fanasan'ny tompo, zay efa zao, zay efa zao, zay efa zao. Tsy zany le tena fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy. Ko raha misy olona hozy izy ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ny zavatra rehetra. Le zavatra vaovao, tonga vaovao ny zavatra rehetra dia io le hoe fiovana. Io le hoe miala mihitsy amin'ny fahazaran-dratsy sy ny fahotana dia mandray an'le fiainana vaovao. Faharoa manarak'izay mba hanananao fiainana dia mamaky baiboly. Mazotoa miaino tenin'Andriamanitra. Tsy mampanina zay tenin'Andriamanitra iainanao fa saingy fidio tsara fotsiny le izy hoe tenin'Andriamanitra mampiala ao anaty fahotana ve sa tenin'Andriamanitra manafosafo. Fa raha tenin'Andriamanitra manafosafo dia tsy izy zay fa fampianarana sandoka, fa ny tenin'Andriamanitra, ny olona tena tia ny fananao dia ny olona manitsy anao amin'ny ratsy vitanao, ny olona mampiverina anao amin'Andriamanitra, ny olona zay mitaona anao ho amin'ny fibebahana. Zay mamerina maro amin'ny famarinana zay ny tenin'Andriamanitra dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Ary ny endriny mataona olona izy vokatry ny marina dia azonaina. Misy ny fitaomana anao ao amin'izay fiverenana amin'Andriamanitra zay. Mamaky baiboly, mihaino tenin'Andriamanitra, fa ao amin'izany no azahoanao fiainana. Ya, toko fa mazava zay afatra zay tsy ho alavaina ny toriteny 13 minitra sady zay ny lasa faranantsika hatreo angamba. Raha teo afaka ianao hibebao. Nisy lehilahy anankiray zay nanantona mpanompon'Andriamanitra hoe inona ozy ny tokony ataoko, fa zaho ozy izy tena teo voavonjy. Dia nambaran'ilay mpanompon'Andriamanitra, mankanisa ianao ery amin'ny W amin'ny farany ariana ary izy dia ambara ao an'i Jesosy avokoa. Zay rehetrarehetra nataonao dia mibeba ary aza mamerina intsony, aza mamerina intsony. Jesosy raha niresaka tamin'ilay vehivavy azo ola-tanana dia izao no tenenin' Jesosy hoe izao koa izy tsy manameripo anao fa n'izao sisa izao mandiana ary aza manota intsony, aza manota intsony. Fandrao anjohanao ny ratsiratsy kokoa noho teo Jesosy tamin'ilay lehilahy indray iny teo amin'ny tempolo hoe aza manota.
miverina indroa zay tenin Jesosy zay tamin'ilay vehivavy azo olatanana mijangajanga aloha dia avy eo izy tamin'ilay lehilahy zay nisitraniny zay hitany teo amin'ny tempoly dia nafaparany mihitsy mandehanao izy ary amin'izao sisa zao aza manota intsony fandrao anjoanao ratsiratsy kokoa teo marina tokoa zany rehefa mivavaka ianao kanefa mbola miverina manota indray dikan'izany dia zao hoe ny farany ozy Petera dia ho ratsy kokoa noho ny tamin'ny voalohany zany hoe aleo mihitsy ianao tsy mivavaka aleo mihitsy ianao tsy mivazivazy amin'ity fivavahana ity na maniratsira aleo mihitsy jentilisa mahay mihira toy izay kristianina masirasira aleo tena tsy mivavaka mihitsy toy izay ianao kitoto toy izay amazivazy an'Andriamanitra fa hiatrika amin'ny fitsaran'Andriamanitra mihitsy ka inona moa zany ny amazivazinao ny fivavahana io fa rehefa mivavaka dia tena mivavaha rehefa tena mino dia tena minotoko mihitsy hoe misy ny fiainana mandrakizay raha misy ny elo misy ny afobe misy ny fahaverezana raha tsy nibebaka ny mpanota dia veriny amin'ny elo izay ry havana hitomako anao amin'ity androany ity izay afatry ny anjely zay hoe mandiana ao izy ka mitsangana dia torio amin'ny olona izany fiainana zany dia tamin'izany fotoana zany efa nitoriana tany Jerosalema zany dia mbola averiko aminao indray zany afatra avy amin'Andriamanitra zany hoe afatry ny tenin'Andriamanitra velona zany hoe toriana tsy maintsy toriana amin'ny olona ny amin'ny Jesosy mihitsy le fiainana ry havana Jaona 4:15 dia milaza mane zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona afaka makany amin'iray raha tsy amin'ny alalako izay tsy mino an Jesosy rehetra zany dia very satria izy mihitsy anino ny teny tsy misy olona afaka makany amin'iray raha tsy amin'ny alalako fa raha mino an Jesosy ianao mino ny asa-pamonjena mino ny fanavotana nataony mino fa mahay manadio anao ampinoana ny rany ary afaka manomenao hery izy hialaonao amin'ny fahotana sy voazaran-dratsy dia ho vonjena ianao mino an Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao zay ary fa dia mampiritsika antsika hatrany mbola hanaraka hatrany ny pejitsika fizarana ny ten'Andriamanitra fohifohy atao fohifohy moa fa manjary lava be le izy dia mona aminainy ianao miaino an'le izy fa toro lalana vitsivitsy zay ho antsika zay mangetaheta sambatra ny naona sy mangetaheta amin'ny fahamarinana fa izy no fokizana mahafa-po no fana mangetaheta Andriamanitra aoka ianao mbola angetaheta mitadiava tenin'Andriamanitra zay mampiomana anao ny amin'ny fihevian'i Jesosy eny amin'ny rahalanitra mampiomana anao mba hiomana tsara hibebaka tsara milohan'ny hiatrehana ny fitsaran'Andriamanitra zay ho avy tsy fantatra mihitsy ny fotoana mety hahafatesantsika fa zay ny antony hiomanana mampiomana anao zao toriteny zao mba tsy hanao kitotoana amin'ny ara-panahy ianao raha mbola tsy voavonjy ianao ndreo dia ity toriteny ity ny lakilosy fanairana ho anao mandondona eo ambaravarany fonao Jesosy hoe atsaharo amin'izay ny raha tsy vita atsaharo amin'izay ditra io atsaharo amin'izay io fomba ratsy io atsaharo amin'izay maniratsiran'Andriamanitra io mialato amin'ny toerana ratsy amin'ny mampanota io mitoera ao mahazanak'Andriamanitra raiso Jesosy ho tombotsy mpamonjy ny tenanao manokana zay fanantenany voninahitra dia rehefa maty ianao miala eto dia ny anjelin'ny tompo mihitsy ny tsenanao ho any amin'ny fiainana mandrakizay manao veloma antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy ho tahin'ny tompo ani ianao rengany ianao zay efa nandray an'izany fiainana zany hitoy eny ny fiainana ary hiatsara hatrany hatrany ny fiainanao asandratr'Andriamanitra ho tahin'Andriamanitra ho salama ho ambinina mandrakarivany ianao faly amin'ny fanomponan'ny tompo zay fa dia manao veloma antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy veloma tompo Nahitra, Yamanitra.